Fiadanan'i Jesosy indray no tononoko amintsika rehetra. Raha lasa nanambavy amin'ny tompo mpanaraka ny pejy sy mpankafy ny sitrapon'Andriamanitra, mpandalina ny sitrapon'Andriamanitra. Tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo Jesosy. Ny lohahevitra resantsika anio dia mikasika ny fahagagana avy amin'ny Jesosy sy ny fahagagana avy amin'ny devoly. Hitondra fanazavana kely tsotrany amin'izay zany isika, satria be da be ny mpino no tsy hainy akory ny manavaka an'izany hoe ity dia fahagagana avy amin'ny Jesosy, ity kosa dia fahagagana avy amin'ny devoly. Ny zavatra azo ambara ity am-piandohana aloha dia hoe ny ankamaroan'ny olona dia surtout ny mpino, raha mbola ao anatin'ny toeran'ny olona be senti-po izy, zany hoe émotionnel, dia olona fatra mpitady fahagagana, mangetaeta fahagagana. Fa rehefa tena mitombo ara-panahy ny olona dia io fahagagana io lasa fiainam-panahy mandeha ho azy, zany hoe toy ny zavatra efa natoraly, satria velomin'Andriamanitra amin'ny fahagagana, amin'ny fijery ity ivelan'ny finoana ilay mpino. Fa tellement ilay mpino tena efa fiainany mandeha ho azy, efa natiora-piainany, Andriamanitra miasa eo amin'ny tontolo-panompony, dia ho an'ny olona ity ivelany dia toy ny hoe fahagagana ilay izy, fa ho an'ilay mpino dia fiainana fiombonana amin'Andriamanitra, intimité profonde. Fantondratsika fanazavana teto izay. Eny ary tompoko, taky ny ahoana moa ty resaka hoe fahagagana avy amin'ny Jesosy ty, ahoana no ahafahantsika mitaratra azy? Efa nisy fotoana nanazava teto hoe ny zavatra rehetra dia par discernement avokoa. Ny toriteny, ny fahagagana, ny fanompom-pivavahana, ny zavatra ao anatin'ny tontolon'ny fanompona rehetra izany dia tokony ananantsika discernement. Dia efa nazavantsika teto hoe par analyse amin'ny alalan'ny soratra masina, ary fanomezam-pahasoavana ny Korinthiana voalohany toko 12. Fa anio zany dia anome indisy atsika hoe ohatry ny ahoana amin'ny fijery tsotra dia tsotra ity resaka fahagagana avy amin'ny Jesosy ty, ahoana no hamantarana ho azy. Ny fahagagana avy amin'ny Jesosy dia miompana foana, mifototra betsaka amin'ny famonjena, amin'ny fahafenony mihitsy, miorina amin'ny vision an'Andriamanitra, vie éternelle, resaka famonjena salut atreo. Zay izy raha ohatra ianao te hamantatra hoe tahaky ny ahoana marina ny fahagagana avy amin'ny Jesosy, ahoana ny fomba hamantarana azy. Zany hoe raha ohatra mamonjy fotoam-bavaka zany ianao ka misy miseho azy mampidera fahagagana be ao sy manao fietsiketsehana be hoe miracle sy ny sisa rehetra, fa raha vao tsy mifototra amin'ny vision an'Andriamanitra tontolo izy, raha vao tsy mifototra amin'ny resaka salut, famonjena le izy, dia attention fa fahagagana purement avy amin'ny démonie zay. Raha maka ohatra sika ao amin'ny Baiboly dia isaky ny manao miracle Jesosy Kristy, isaky ny manasitrana, manatsangana olona marary ny paralysisa, vehivavy mitsidra, manasitrana olona tsy miteny, mona, ny jamba sy ny sisa rehetra, karazam-pahagagana isan-karazany boka be da be ao amin'ny filazantsara ao hatrany amin'ny testamenta taloha. Dia zao foana ny tenin' Jesosy Kristy rehefa manao hetsika fahagagana izy, voavelany elokao am'izao sisa izao aza manota intsony. Any amin'ny Jaona toko 9 zao misy an'izay hoe am'izao sisa izao aza manota intsony, plus précisément Jaona toko 9:12, fantatsika rehetra ny tantarany amin'ilay vehivavy tratran'i Jesosy Kristy, tratran'ny vahoaka jiosy nijangajanga, dia noentina teo anatrehan'i Jesosy Kristy ho toraham-bato ho ampangaina. Ohatry ny ahoana moa no mahendrika fahagagana ny Jaona toko 9 io, ny olona mantsy mieritreritra fa hoe resaka hoe fanasitranana, resaka hoe mona miteny, jamba mahiratra, zany ihany ny fahagagana. Fa eto amin'ity Jaona toko 9 ity dia tena fahagagana ngeza be mihitsy, satria
eto ilay tena tiako hitondrana fanazavana hoe ny fahagagana dia mifototra foana amin'ilay hoe voavelany elikao amin'izao sisa izao aza manota intsony satria izay ilay nambarantsika tany amin'ny voalohany hoe resaka vie éternelle, resaka famonjena any foana amin'ny vision an'Andriamanitra amintsika, hanalana ny fahotantsika, hamonoana Andriamanitra ny péché antsika. Ilay semonsa azontsika tamin'ny Bible hafa atao amin'ny sany tena averimberitsika foana izay mot izay vocabulaire hoe semonsa izay vo satria ny tena nanebantsika tao amin'ny sany tena ADN ny Satana. De hoy aty hoe mifototra betsaka foana amin'io resaka vision an'Andriamanitra io voavelany elikao, zany hoe ilay fahotantsika ilay péché voafafa manome an'ilay kisary teo amin'ny hazo fijaliana. Romanina 9:9 nombony Jesosy Kristy tao amin'ny tenany ny fahotantsika. Niza izy natao batisa amin'ny Kristy dia natao batisa amin'ny fahafatesana. Romanina 9:9 dikan'izay dia nombona tao ny elikotsika, nombona tao ny fahotantsika, nombona tao ny rofontsika sy ny mombantsika rehetra. Zay ilay image ilay fahagagana. Fa raha vao tsy manome an'izay image zay izy dia tsy fahagagana avy amin'ny Jesosy fa fahagagana avy amin'ny démonie. Ohatra anankiray ihany, Jaona 1:12 any amin'ny 5:5 sy 6:20 any fantatsika rehetra Jesosy Kristy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, dia ozy hoe izao ny fananganana amin'ny maty, ozy Jesosy. Zay mino na de maty ara izy dia ho velona indray. Niza izy velona ka mino dia tsy ho faty intsony. Manana ny fiainana mandrakizay. Zay le niteneniko teo hoe vision an'Andriamanitra foana, zay le fahagagana. Fa ny mason'olona dia focalisé amin'ilay hoe Lazarosy mitsangana maty efa 3 andro izy efa hipoaka zay ny fatina, efa maimbo, efa hivoaka olitra izy zay, efa mibotsiny izy zay. De hoe izay no transformé verina olona normal andana misakafo, andana mihinan-kanina. Fa jereo ilay objectif an'Andriamanitra, ilay vision an'Andriamanitra, fiainana mandrakizay, izao ny fananganana ny maty, resaka résurrection. Ary nizaniza isika velona ka mino an'Andriamanitra tsy to, mino ny tena fiainana, mino an'ilay teny fiainana, mino an'ilay teny tonga nofo Jesosy Kristy, tsy ho faty intsony, corps incorruptible, miova tahaka ny anjely, fahaterahana indray ny imazan'izay, fiainana mandrakizay, izay foana ho ale izy. Fahagagana Jesosy Kristy misy grâce mitsofoka ao anatin'izay dia mifototra betsaka amin'ny mifototra amin'ny fahafenony mihitsy hoe fafana ny fahotantsika, esorina ilay rasiny menarana tato anatintsika, ilay semonsana Bible avy ato anatintsika, am'izao sisa izao aza manota intsony satria fahafatesana ny tamin'ny ota. Ao foana ilay vision an'Andriamanitra, vie éternelle, fiainana mandrakizay. Izao ny fananganana ny maty, Jaona 1:12 lay nivaketsika teo, mbola resaka vie éternelle foana. Zany hoe Jesosy Kristy rehefa manao fahagagana dia mitohy amin'ny planin'Andriamanitra, mitohy amin'ny vision an'Andriamanitra foana. De mazava ho azy fa ny fahagagana avy amin'ny devoly tsy misy an'izany vision an'Andriamanitra izany. Attention fa ny devoly enjana be raha fahagagana, ary ny devoly dia mpangalatra sy mpakatahaka izy. Jereo any amin'ny Exodus 7 any le resaka bâton serpent, nisy vision an'Andriamanitra tao fahagagana tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona. Libérez mon peuple, vahao ny oloko. Am'izao moa misy usurpation be da be. Azonareo ny tiako tenenina. Dia ilay vision an'Andriamanitra nanova an'ilay bâton serpent. Libérez mon peuple. Fa ilay faux prophète ny Farao tao andapy, Exodus 7 misy an'izay tantara izay. Nanao fahagagana koa izy, nalainy tahaka mihitsy ny fahagagana. Andriamanitra tsy toy ao Elohim tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona, bâton serpent. Fa tsy misy vision, tsy misy inenina, fa de resaka concurrence fotsiny. Zay le fanazavantsika tapany voalohany teo hoe ny fahagagana amin'ny Jesosy, fahagagana ao amin'ny Jesosy, fahagagana ao amin'ny ao Elohim dia misy vision foana. Libérez mon peuple. Avoaka amin'ny fanandevozana, préfiguration any isika ho vahana amin'ity fanandevozana ity izao tontolo izao ity. Ho any amin'ny fiainana mandrakizay satria lay hoe libérez mon peuple Exodus 7 dia
image hatrany amin'ny fidirana amin'ny tany kanana mandalo fanekena Torah hatramin'ny vanim-potoana iainantsika grâce Torah tany anefitra ny grâce izao iainantsika izao dia mandalo Pasika Jesosy Kristy tao amin'ny efitra ambony préfiguration an'ny fanombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana de misy an'ilay repas de communion sakafo miaraka amin'ny Jesosy Kristy zay mihinana ny nofony sy mihinana ny rany manana ny fiainana mandrakizay somary ara-panany fanazavantsika izay ajanoko le izy zay mihinana nofoko sy mihinana ny raha kozy Jesosy Kristy no manana ny fiainana mandrakizay fagagana daholo zany fa misy an'ilay vision an'Andriamanitra tsy hoe fiainana mandrakizay fa tsy tahaka ny tsy tahaka an'le Exodus toko fahafito eto hoe manao fahagagana ny mpaminan'Andriamanitra Mosesy sy Arona de manao fahagagana koa ny faux prophète ny Farao resaka concurrence sy resaka spectacle fa tsy misy vision an'Andriamanitra tsy toa mihitsy fa de hoe idéfie an'Andriamanitra fotsiny la esprit nanjerana ny Satana tao an-danitra. Misy exemple anankiray ihany koa ny Samuela toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahafito hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Tantaran'ny Saoly mpanjaka rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy de nitaitaina be ny foniny sy palpité izy nisy atahotra tao anatiny tao de nanantona vehivavy magicienne izy de nitady fahagagana hoe aseho iamiko i Samuela mpaminana zay le fahagagana nitomaniny Saoly teto de nisy fotoantsika efa nanazava an'io paragrafiny Samuela voalohany toko fahavalo amby roapolo io hoe tsy fahagagana avy amin'Andriamanitra lay fahagagana miseho eto na de hoe misy tarehany sy Samuela mpaminany ara misaparaître ao anatin'ilay vision aseho an'ilay magicienne fa pièce montée en démonie le izy manova ny endriny ho tahaka ny mazava be da be ny pastora tsy mahatakatra an'izany fanazavana izany be da be no milaza azy ho bisopy sy mpaminany tsy mahafantatra fa démonie ilay endrika Samuela mpaminany miseho atao amin'ity Samuela voalohany toko fahavalo amby roapolo ity ny zanaky zao tontolo zao ny anjelin'ny zao tontolo zao Satana de mahay manova ny endriny ho tahaka ny zanaky ny mazava zany hoe misy Satana manova ny endriny ho Samuela mpaminany zany misaparaître amin'ny Saoly mpanjaka amin'ny alalan'ilay magicienne la papahita eto zay voararany amin'ny Torah Deutéronomiasy ny Levitikosy sy ny sisa rehetra fahagagana avy amin'ny démonie satria tsy misy vision an'Andriamanitra intsony ao fa eto de i Saoly no mamorona vision ao anatin'ny tena no izy tafasaraka tamin'Andriamanitra ary ny vision miseho rehetra eto de spectacle ny démonie sy fampahitan'ny démonie ary izay eto amin'ity ohatra farany ity ny tena nairako ny saintsika satria be da be ny fiangonana be da be ny mpitondra fiangonana milaza azy ho bisopy milaza azy ho apôtre milaza azy ho prophète milaza azy ho mpaminany évangéliste sy ny sisa rehetra fa papahita magicienne de efa nisy fotoantsika nilaza betsaka teto ny resaka développement personnel ny resaka hypnotisme ny voyage astral ny resaka trance chamanique ny tontolony mystique ny occultisme sy efa nitany saintsika tsotsotra teto daholo zany jereo ny vidéo any aloha fa ity resaka fahagagana avy amin'ny démonie ity de tena répondu miparitaka sy mianaka amin'ny église misy amin'izao vanim-potoana farany izao feny ny fahagagana avy amin'ny démonie de resaka spectacle maka plaisir ny mpitondra fivavahana sy ny mpino falifaly fotsiny émotionnellement hoe tena mahagaga ity fiangonana ity tena miasa atao amin'ity fiangonana ity Andriamanitra tsy toa ohatrandry aloha tsy tonontsika ny anarany de ao anatin'izay séduction ao anatin'izay laza ao anatin'izay manisy effet spéciaux zany hoe apresahana ilay olona marary inona marary anao inona ny tianao atao anao ny fahagagan'ny sasany dia misy tongotra fohy sy lava dia alavaina ilay tongotra fohy hitovy amin'ilay ila tongotra anankiray zany le fahagagana tsy misy resaka salut tsy misy resaka famonjena tsy misy resaka vie éternelle tsy misy fiainana mandrakizay fa manao intéressé ny mpitondra fivavahana sy ny mpino zay le hoe omeny démonie plaisir omeny dévoly plaisir esprit de séduction
séduit daholo ny olona wa io tena mahagaga io fiangonana io miasa amin'ny fiangonana io Andriamanitra tsy to fa tsy se poser question satria tsy ao lay esprit de discernement za tsy miteny hoe fanomezam-pahasoavana lay 1 Corinthiens 12 fanomezana avy any ambony mihitsy mamantatra fanahy samihafa fa ilay se poser question mihitsy no tsy ao fa dia avy hatrany dia roboko avy hatrany dia mifantoko avy hatrany dia séduite daholo satria miasa sy matanjaka be ilay esprit de séduction ao amin'ilay fiangonana de za de mampitandrina antsika fa ny ankamaroan'ireo fiangonana milaza azy ko iasany fanahy zandriny be da be ireo karazana secte ireo manangana maty mamily cyclone inona koa tsy manam-potoana ahitany sanan'izany intsony isika avy amin'ny démonie ianareo dia taranaky ny devoly rainareo zay daholo ny ankamaroany reny milaza azy ho mpanao fahagagana ireny saotra ny tompo Jesosy tsika any amin'izay zavatra voazara izay voazava izay mino aho fa misy zavatra voarainao ao anatin'izay ka hitandremanao hoe androany zany dia tokony voarainao sy tsapanao fa ny fahagagana rehetra dia tsy avy amin'Andriamanitra tsy to tsy avy amin'ny Elohim daholo Andriamanitry i Abrahama Andriamanitry Jacoba Isaka Israela Andriamanitry izao sy anao tompony tompo mpanjakany mpanjaka ilay taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay fa usurpation any démonie daholo ny ankamaroany ka tena mila misokatra amin'izay ny intelligence anao mila misokatra amin'izay ny fahafantaranao sy ny fahatsapanao ilay hoe intelligence tsy afaka misokatra amin'izay raha vao tsy ao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra satria tsy maintsy Andriamanitra tsy to tsy maintsy ny soratra masina tsy maintsy Jesosy Kristy no manome anao ny fahafahana amin'izay hoe farany hitan-tsaina izay mirary soanao tianao Jesosy Kristy voarainao ny lesona hoe ny fahagagana rehetra dia tsy avy amin'ny Jesosy Kristy fa ny ankamaroany dia avy amin'ny démonie indrindra amin'izao vanim-potoana iresantsika izao indrindra ireo karazam-piangonana isan-karazany mifaninana manangana fiangonana ty Eropa manaparitaka fiangonana ny Madagasikara miseho azy hoe manana fiangonana maneran-tany mihazakazaka amin'izany fa tsy misy vision an'Andriamanitra akory ao anatin'ilay izy tsy misy vie éternelle tsy misy famelan-keloka Jesosy Kristy ihany ny mpamela heloka tsy misy famafana ny ota Romanina 9 fandevonana ny ota akory ao anatin'ilay resahana fa miracle sy fahagagana eto fa vomaika ara fambolena ozina vomaika ara miditra ao anatin'ilay olona ilay ozina oui tena misy ny fahagagana satria ny démonie dia mahay fahagagana ihany koa amin'ny maître céleste azy vitany ny migérer ny any amin'ny tontolo tsy hita maso any ao anatin'ny domaine na maha-démonie azy dia afaka manao usurpation be da be any izy satria izy être célestial dia misaparaître sy manjavona sy mampiseho zavatra amin'ny dimension amin'ny maha-démonie azy aseho any amin'ny aty amin'ny tontolo terrestre hainy kirakiran'izany satria atreto dia mbola nomena fahefanany amin'izany izy ambarapatonga ny fempotoana farany hamatorana azy ho any amin'ny fitomanina sy ny fikitrohan'ny nify. Tainy Jesosy veloma tompoko. Birary soanao. Manaraka indray zareo